vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitra nanisik ampunyang palay aminiran dia ho ampitombonao amintsika atao amin'ity tokantrano ty indray ny fahasoavan'Andriamanitra antsika sy Jesosy Tompo a miarabanao ary manona ny fiadanan'ny Tompo amin'ntsika rehetra mpanaraka n'ity fandarany ity a isaky ny amin'ny ora mahazatra tahaka an'izao ny tanjon'ny fandarana moa dia araka ny iraka nampanaovan'ny Jesosy Tompo manao hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra rehefa nitoro ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly Petera dia izao ny teniny manao hoe mibebay anareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba azahoana ny famelana ny helokareo zany hoe ny amerina ny olona ao amin'i Jesosy Kristy ny amerina ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny antony zao toriteny isan'andro izay totosaintsika eto amin'ity onjam-peo sy fahita lavitra ity tombony lehibe ho anao tompoko a ny mbola ahafahanao a miaino a ny toriteny a tahaka an'izao koa manasanao ny tena koa mialohan'ny amakitsika ny soratra masina foy a dia manasanao mba hivavaka aloha amin'izao fotoana izao hivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no iantsonay ny anaranao ny teninao moa zany dia mampirisika mihitsy manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amaly anao ka hanome voninahitra ahy ianao misy olona tokoa tompo ao anatina fahoriana fanaintainana fijaliana ranomaso amin'izao ora sy fotoana izao miraisaina eto anatrehanao zay mivavaka ho an'ireny olona ireny a ny mba hidiranao antsehitra manokana amin'ny fiainan'izany mpanomponao zany a anafahana an'ireny olona ireny tompo a amonjena an'ireny olona ireny ireo olona tsy salama tamin'ny hôpitaly ato anatin'ity tokantrano ato ity misy olona tsy salama kanefa dia ato amin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy miasa izy noho izany tompo ny herin'ny teninao eto androany dia manasitrana an'izy ireny ny vavaka izay atao eto dia manasitrana an'izy ireny ny herin'ny fanahy masina dia mandoro ny loharanona retina rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta tompo Andriamanitra ny teninao dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary zany natonga anao Jesosy ny teny a manao hoe fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahako any fanambarana ny taridalan'ny fanahy masina eto a misaotra tompo amen eny ary tompoko ndao a andinika ny soratra masina antsika raha toka manana baiboly ianao a na baiboly tahaka ny mahazatra na amin'ny telefôna dia ovaka itsika ny Timoty faharoa toko faefatra Timoty faharoa toko faefatra zany andininy fasivy zao ny vaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo mazo to ankaty amiko faingana ianao fa Demasy efa nandao ahy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika Kreska nakany Galatia Titosy nakany Dalmatia lio koa ihany no ato amiko alao marika ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompona izy zay andalatsorotra masina zay no akatsika taridalana avy amin'ny tompo amin'ity andro anio ity ny lohateny ny fandarantsika reto androany dia iresaka tsika makasika ny atao hoe fanahy ny fampivoliana raha tsaivona kely aloha dia nanambara Jesosy rehefa nampianatra izy dia ozy izy manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany
no vonjena. Zany hoe tsy ny olona rehetra zay nanomboka hatrany am-piandohana no tafiditra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Marina fa misy ny andalatsoratra masina milaza amintsika manao hoe fa izay minisy atao batisa no vonjena, fa tsy ampy fa misy olona efa natao batisa fa tsy voavonjy mihitsy. Ny antony eny an-dalana eny izy rehefa mandalo hoadiny na mandalo fakapana na mandalo fitsapana dia miala tamin'ny tompo ny verin-dalana. Ary zay ry havana ny mahatonga ny soratra masina ny laza manao hoe raha miala amin'ny olona ozy ny fanahy anankiray ka hita ny fahavoafafa sy voadio lay toerana ny elany, de indro izy fa miverina indray ka mitondra fanahy fito hafa noho ny teo aloha, ary ny faran'izany olona zany de ratsy noho ny tsy mino, ratsy noho ny teo aloha. Ka ilaina fitandremana tsara ny amin'ny hoe rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao de tadio tsara, fa manana fahavalo ianao, manana tena adversaire goavana isika de ny devoly. Ny olona anankiray rehefa tsy mivavaka tsy de tsy misy rarahiny satana mihitsy ny olona tsy mivavaka satria efa nazy. Fa rehefa nanompo an'Andriamanitra atsika dia lasa misy fahavalo, ary zany mahatonga ny fakapana mahery be mihitsy eo anatria ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Misy fakapana, misy mena miraviravy rehefa nanompo an'Andriamanitra, de misy olona tsy matohitra ireny fakapana reny de potraka ao anatiny zany fakapana zany, lasa lavo eo anoloany zany fakapana zany. Tadidio tsara nefa, tadidio tsara, fa amin'ny fotoana ianao lavo, amin'ny fotoana ianao potraka dia misy hery miala ao anatiny, misy fahasoavan'Andriamanitra miala, misy tanan'Andriamanitra miongotra mihitsy amin'ny fotoana potraka ny olona anankiray. Zany ny raha tsarotsika tsara ohatra hoe ny tantaran'ny Saoly mpanjaka, rehefa lavy tamin'ny fahotana izy tsy nalala ny bebaka ary de niala tao any ny tanan'Andriamanitra. Fa nisy fotoana koa Davida mpanjaka potraka lavo, fa sam'izao rehefa tsy tsapany fa lavo izy de niarina tao anatin'izay fahotana zay, ary aveo izy tsy namerina ny ady sonitsony. Zany misy fotoana ianao zany potraka, fa raha potraka ianao mijery an'ity fandaran'ity de aza mamerina tsony ny fahadisoanao teo aloha, miarena raha mbola afaka niarina, miarena raha mbola afaka niarina. Io moa misy andalatsoratra masina indraindray aloko alofantsika manao hoe lavo mipito ny marina fa miarina ihany, fa misy indraindray fa tsy mipito tsony fa efa impitopolo impitonjato de tsy afaka niarina intsony. Fa rehefa lavo indray mandeha ianao miarena. Ary Jesosy manao hoe ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Efa nambarako teto tamin'ny omaly ny fomba raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao, ny fomba igardena ny famonjena. Ahoana ny fomba atao mba hiazonana ny atao hoe famonjena? Maka andalatsoratra masina anankiray ny tenako atao amin'ny Filipiana 2 de eo amin'ny 2:12 de ozy izy manao hoe ko an'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny de bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Tapany farany mahafinaritra be manao hoe miasa mitahotra sy ny ovotra atateraka ny famonjena anareo. Napresika soratra masina eto hoe miasa mamitahotra amin'ny ovotra atanteraka ny famonjena. Zany hoe anisany mahatonga ny olona iray voatahiry eo amin'ny lalam-pamonjena de tsy nivavaka fotsiny, tsy ampy ny fiainona toriteny, tsy ampy ny hoe ametraha-tanana tokony ho atao daholo zany, fa miazona ny finoantsika tsy ho levona, miazona ny famonjena tsy ho votsitra
de ny fiazonana ny famonjena de ozy ho baiboly manao hoe miasa mitahotra sy ny ovitra mba hatanteraka ny famonjena ho anareo. Miasa ny asa tiany baiboly resany eto raha mbola misy azo atao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra de miasa midira sampana mpanao délivrance, sampana intercession, sampana mpitoroteny akalamanjana reny, midira am'ire sampana piatafika reny, midira daholo am'ire sampana hitanao hoe afana misisika hitorina ny filazantsara mba hatanteraka ny famonjena ozy ny baiboly de ataovy zany eto raha iverenatsika ely ny vaky teny teo de misy tantara na mpiara-miasa be dehibe tamin'ny Paoly eto taonisy zany hoe Titosy, Lioka, Marka. Ity Marka ity moa zany nisy fotoana izy io tafasaraka tamin'ny apôstôly Paoly. Dia rehefa tafasaraka tamin'ny apôstôly Paoly izy de avy eo taty aoriana indray nalainy, zany hoe niady ry zareo fa taty aoriana ny fakatiny ray. De misy an'izany lehilahy koa eto atao hoe Demasy. Ity Demasy ity no tena ho resako amina hoetandroany. Demasy de mpiara-miasa tamin'ny apôstôly Paoly. Fa sanga ozy ny baiboly eto fa i Demasy efa nandao satria tia izao tontolo zao izy, tia an'izao fiainany zao izy ka lasa nankany Tesalonika. Lasa nankany Tesalonika zany hoe efa mpitoro filazantsara ary efa natsapany hoe asarobidina zany atao hoe famonjen'Andriamanitra zany nahita tsirony tamin'ny asan'Andriamanitra. Fa nampalahelo de ty rehefa nandeha teny ny ora sy ny fotoana, nandeha teny ny andro sy ny volana, dia tsy hay zay nazo an'ika Demasy fa lasa niverina ny akany Tesalonika izy satria tian'izao fiainany zao, ozy ateo mantsy anao iresaka tsika matao hoe mahakasika ny atao hoe fanany fampivoliana. Raha ny marina de ny apôstôly Paoly no atao hoe mpitarika ara-panahy, ray ara-panahy ny taizany reto rahalahy reto nanao ny formation zany. De izao ny apôstôly Paoly nampianatra zavatra be dehibe mahakasika ny fitondram-piangonana, mahakasika ny atao hoe fitondran-tena, ny fahamasinana, ny fahamarinana fototrara baiboly tokony hijoroana, ny fomba fiady amin'ny satana. Be dehibe ny zavatra ary sarotiny mihitsy izy tamin'ny fitaizanany fiangonana. Hitanao ny epistily rehetra atao anatin'ny baiboly de ny akamarony de ny apôstôly Paoly daholo nanoratra azy, ary fomba hitaizana ny ondron'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra no nampianariny apôstôly Paoly. Fa nisy tamin'ny mpianatra nefa rehefa nanomboka lehibebe, io moa zavatra misy foana zany amin'ny fiangonana ty aoriana ty, rehefa manomboka mitombo ny ara-panahy, mitombo ny taona ara-nofo, mitombo ny fahalebiazana ara-panahy, de misy ndraindray mivily tsy mijoro amin'ny zavatra nijoroana, tsy mijoro amin'ilay fototra zay namonjena, tahaka nataon'ity lehilahy atao hoe Demasy ity. Nanana ny fotokeviny manokana, nanana ny fomba fijeriny manokana, zay tsy mitovy fomba fijery amin'ny Paoly izy eto, sady tsy mitovy fomba fijery amin'ny Timoty, tsy mitovy fomba fijery amin'Andriamanitra ihany koa. De zay fotokevitra Demasy zay fotokevitra manompo an'Andriamanitra ihany fa saingy mifangaro amin'ny fomba n'izao tontolo zao, mifangaro amin'ny fiainany zao tontolo zao, ary nosoritany ny mpanoratra n'ity baiboly eto ty manokana mihitsy fa i Demasy de niverina nakany Tesalonika izy satria tian'izao fiainany zao loatra. Ina ny antony ry havana? Rehefa manomboka miditra tsikelikely any anatin'ny fo ny fankalana ray aman-dreny ara-panahy,
Ndranay misy tafalatsaka ao anatin'izany a fa tsy fantany hoe aiza moa io lalaka lely io manomboka makalatsy kelikely manohitra tsy mivantana fa manohitra tsy kelikely ao anatin'ny fo zay nazo andiady masy zay de nisy fialonana de nanomboka ny avinavina nanomboka ny rehare ozy izy arona sy Miriam zay mantsainy Mosesy manao hoe nga ianao rery no nitenenan'i Jehova zay koa mba nitenenany de nanomboka nisy fankalana tao anaty ny afarany ny vily lalana zany hoe ny fomba fidira ny fanahany fampivoliana io de amin'ny fotoana tsy mijoro amin'ny fankatoavana zay lazay nylay mpitarika azy de manomboka misaratra amin'ny vily ao faharoa misy zavatra tafiditra ao anatin'ny fo hoe misy fialonana fankalana misy ohatran'ny fiatsaram-belatsia kely madinidinika izany ohatran'ny metsara mody mitsiky nefa marina metsara velatsia misy ohatrany hoe manao teny mamy ety ivelany fa tsy manana fo mahitsy dia manomboka miditra lay fanahy mampivily dikan'izay ary za dia mampianatra anao mihitsy a ho anao zay efa manomboka tratran'izany misatra ohatran'ny vily tsikelikely zany any anatin'ny fonao any misy fiatsaram-belatsia ohatran'ny fialonana zany de mbola tsy tara ianao am'izao fotoana zao ongoto zany manokitra ianao hoe ongoto Jesosy ny fankalana ongoto ny fialonana ongoto ny tsy fankatoavana anao de mamboly fitiavana mamboly fitsarana mamboly fahonona-po ao anaty ao fa raha vo tsy zay io de tena mivily tokoa io raha lasana bavy malala ary zay fiviliany zay a manimba zavatra be tena manimba zavatra be za imbe lehibe no matetika mandray olona de rehefa mandray olona dia misy sokajin'olona miteny manao hoe efa ela nanompono an'Andriamanitra Pasteur fa hatram'izao tsy mety tahin'Andriamanitra mihitsy eto a de milaza amitsika fa tsy possible zany mialatsiny aminao raha manindro n'izany teny zany fa tsy possible zany hoe efa ela ianao nanompo an'Andriamanitra ka tsy mahita zavatra miova eo amin'ny fiainanao za mahita fa na tsy misy ezaka be aza eo amin'ny asa mandraraza atao de za kosa mahatsapa fa avan'Andriamanitra ny olona manompo azy tena manompo azy fa matoa misy olona anankiray tsy miova tsy mety tahin'Andriamanitra de ny marina amin'ireny olon-dreny a karazany mivoaka miditra zany mivoaka miditra mivoaka kely de miditra mafana fo de mivoaka kely de miditra mafana fo de miverin-dalana kely dia avy eo ndray manaraka délivrance ndray dia avy eo ndray manompo an'Andriamanitra ndray de tonga de mafana fo be ndray herintaona sy tapany de avy eo tsy hita ndray fito volana de nefa ny taona sy ny volana mandeha any de kotiny manao hoe efa 10 taona zay nanompoko an'Andriamanitra fa tsy kotiny ny hoe 4 taona marina ny niverenany lalana de 4 taona tam'ireo tena nanompona an'Andriamanitra fa raha kotina mety hoe 2 taona ny tena nivavahana fa ny 8 taona zany lantao anatin'le mivoaka miditra anitra vesarana problema mavesatra ty aorina vao hoe nakaiza ianao Andriamanitra za eto tena mampianatra atsika ry havana verimberina eto foana moa zao teny zao manao hoe atao sérieux matotra ny fiarahantsika miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa manomboka mivily ianao vily amin'ny fiainany zao tontolo zao vily amin'ny filany zao tontolo zao de tsarovy tsara fa isy fampitena zay ny fiainanao manokana zareo tsara ny raha mba maky andalatsotra masina anankiray tsika ato amin'ny boky ny Hebreo teo zany soratra masina Hebreo 4:20 eo amin'ny andininy fa 9:20 de hoe ary mitandrema fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fandrao isy fakamangidy mitsimoka pikirotana ka ho voalotony maro fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manajany masina de tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizokiny azahoany ihanina indraimbava enonareo tsara
tantarany esao zany ry havana malala fatatsika zany esao de lamato tamin'ny Isaka kambana zany izy Jakoba fa esao no lamato ary ny lamato dia mandova teny fikasana manana fahasoavana manokana mihitsy zany hoe lamato zany ary nametrahan'Andriamanitra vision goavana be mihitsy ny lamato zany tahaka ny Esau fa saingy zao nisy fotoana izy nona rehefa nona izy dia ohatra ny nataony tsotsotra kely fotsiny ny hoe Jakoba avy ho amidy kirangaty fiziko iny tia ka tsy volany ivarotana azy fa zao sakafo meo amin'ny sakafo zay ko aloha zany mahatsara an'le hoe tokony mahay mahandro sakafo tsara ihany na lehilahy aza satria Jakoba zany de tena mahay mahandro sakafo ngarainy ary io sakafo na rahony io no ien'ny Esau le fofon'le sakafo de tena tsy raha iko aloha le fiziko ina ozy Esau fa alao aloha le fofotsakafo ny Jakoba zany nefa vonembana izy teto vonembana tsara maso fa ny fomba nandrahony Jakoba azy fotsiny nataony nanitona io zany apporsioko atsika foana hoe ny pino de tsy tokony tsy misy an'izany hoe tsisy atao zany fa afaka manao zavatra ianao tokony mahay mahandro sakafo tsara ohatrany Jakoba ianao afaka mahay manao zavatra mahay manao tao zavatra afaka tsy misy kristiana tokony hobonaika be fotsiny tsy misy neninona atao zany fa mana-talenta daholo satria nomena Andriamanitra saina de jereo nareo tsara iny sakafo nataony Jakoba iny voasarika an'iny Esau de ozy Esau mana hoe sy mahasoa azy inona moa zay resaka fiziko ina rangaha fa zao rano marina zany io teny io de hoe mianina eo anatrehan'Andriamanitra fa omeko anao ny fiziko ina zay nena tonga l'izy tsy azony tsoana tsony fianianana teo anatrehan'Andriamanitra de namidina le fiziko ina hitanao vokatry ny tsy fahonona tena vokatry ny fitiavana sakafo tsy mba nanana faharetana de nivily ny fony nivily tany amina zavatra zao tontolo zao fa na tena noamaivany lay osotra sy lay fahasoavan'Andriamanitra ilay fitahina lehibe napetraka Andriamanitra tao aminy noamaivaniny fa natakalo ny sakafo de rehefa natakalo ny sakafo le izy dia Jakoba koa fetsy amidio amiko de meko anao fotsiny ny sakafo oranga de zay tena amidy lay fahasoavana votsotra teo ampelantanany Esau fa nanenina izy taty aorina nanenina ary zay ny teneniko atsika hoe misy fahasoavana ndraindray mety amidy mora amina zavatra zao tontolo zao misy fotoana le misy mpino kristianina ohatra tsy manamboly de ao anatin'le tsy fananam-boly iny de manao kolokolo tampoka de manao kolokolo de hoe aloha la atao mihitsy ty aloha amidy mora le fanahy nanay sanatriany zany mety vehivavy aloha tsy manambola ao anatiny zao ady mafyatiana manerana zao tontolo zao de tsy manambola ianao de misy lehilahy zao tontolo zao avy any mena miraviravy ty fa meko vola ianao meko 2 millions 5 ianao fa ndao hiaraka amiko ianao herinandro de tsy manambola ka de ozy ianao hoe tena za zao mila tosika fameno mihitsy fa zao tsy maninona aloha de amidy mora le fahamonjena amidy mora le fahamasinana mivaritra mora nlay fahasoavan'Andriamanitra ao anaty aty aorina nefa mitovy amin'io tantara ny Esau io mitady zay fotoana hibebahana fa tsy nahita tsony ary zay le hoe misy zavatra ny mety ho anenenana tsy ho azo atao tsony no mamerina an'izy amin'ny laoniny tahaka ny zavatra nazo any Esau teto noho ny fitiavana zavatra kely noho ny fitiava-kanina de tafiditra ny fanahany fampivolina ny vily ny toe-tsaina ny vily ny toe-po tsy ny rarahina le mahalamatoan'ny tena fa de navotsitra le izy tare mitsara lalasanabavy fa ndreo de ho tratran'izany ka rehefa tratran'izany mety tsy ho azo tsony le izy mandrakizay
mety tsy hoatsony le izy mandrakizay. Hitantsika fa be dehibe ny na am'izao vaninandro iainantsika izao, misy olona ny tsy ahoana de miverina manao fanao zao tontolo zao fotsiny. Gaga ianao hoe fa nga tsy nivavaka tsony iny olo iny, eke tsy nivavaka tsony izy, fa inonona azo azy? Sahirana izy de tsy nivavaka tsony, tsy nanana fre izy de tsy nivavaka tsony, de niverin-dalana mihitsy. Ao ndray misy sokajin'olona mety hoe nasosotra azy nataon'ny pasterany na mpiara-mivavaka, de nisy feony bitsika tao anatiny, any anatin'ny fieritseretany nisy feo ratsy ny bitsika hoe ianao ve de mbola hivavaka ao ihany? Zareo anie ty fiainanao hoe ianao foana nitofitovina ao anatin'ny toriteny ao, de iny ianao de miverin-dalana, inao de miemitra. Tady dio raha lasa namba fa amin'ny fotoana miemitra tsika, mivily lalana any amin'ny tsy tokony ataotsika, manaraka izany de mahita problème akoatriny hoe fitsaran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, de efa manomboka mahita olana zay mety tsy ho vaovao mihitsy. Za de manasa anao androany fotoana zao iverenana amin'Andriamanitra, fotoana zao iverenana amin'Andriamanitra. Raha ny marina ny fahotany Jodasy sy Petera mitovitovy ihany. Ny an'ny Jodasy famadihana an' Jesosy indray mandeha, fa ny an'ny Petera fandavana an' Jesosy intelo. Fa tsy nampitovy an'ireo de ny an'ny Jodasy de ny amono an' Jesosy mihitsy ny tao anatin'ny fony noho ny fitiavam-bola. Zany hoe raisiko ty voly ty na amozako anao arary tompo, zay ny an'ny Jodasy zay. De no raisy n'lay vola, nataony tany amin'lay vola, ary de natorony an'ireo le mpisorona sy ny miaramila romana hoe io am'izay ry zalahy voloya. Tsy mba nisy fo mangoraka akory tao anatiny na kely azy, tsy nijery an' Jesosy izy fa tany amin'ny kitapo-bola ny fony. Vola zay ny tao anatin'ny fony. Ny vola no nahatonga azy namoy an'ny tompo, ny vola no nahatonga azy niverin-dalana ka namadika an' Jesosy. Fa i Petera tsy zany Petera nanda an' Jesosy intelo, fa saingy zao ny an'ny Petera tsy nanoto Petera fa natahotra olona, natahotra ny ainy. Misao de vonono zalahy reto raha toka tsy manda an' Jesosy aloha fa ho lavitra izy. Ny antony mbola tsy ampy la hery tao anatiny, mbola tsy ampy lay fahasahina tao anatiny, ka nahatonga azy tsy afaka nijoro. Fa fatatsika tsara araka ny tantara zay fandresako teto, fa i Petera de anisan'ny martyra maty tena tao anatin'ny fomba fianao bibiana, azo fijaliana, lakroano nanomboana azy ary ny lohany no ambany. Zany hoe tena mafy nazo azy, ary tsy nandahan Jesosy zany izy, tsy nandahan Jesosy izy. Le antony taty aorina mari-pototra tsara ny fijoroany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka hitantsika tsara fa indraindray io fitiavam-bola io de mitondra fanahy ny fampifoliana. Be dehibe ny olona tia vola loatra de lasa tsy manana fotoana ivavahana, na tsy manana fotoana anompoana an'Andriamanitra. Ndraindray moa am'izao fotoana zao rehefa misy resa-bola ao anatin'ny fiangonana, kaiza moa re olona nisy fiangonana tsisy resa-bola, tsy maintsy resahana ny vola ao am-piangonana. Mandana ny anao mitady fiangonana de tsy maintsy miresaka vola io. Tsisy mpitondra fivavahana maneran-tany na ny goavana indrindra, na tany amin'ny tempolon'ny Solomona tany Jerosalema aza nisy resa-bola. Vao nanangana ny tempolo Solomona de niresaka vola, ary tsy mbo vola fotsiny fa vola mena. Zany misy an'izay foana. De misy olona miraiki tao amin'ny vola ny fony, ka raha voaresahana ny vola de iny de manafitoana azy, de zao foana ny tenenina ty vola papasteraka, ty vola veranga de resahana ao am-piangonana. Ahoana no tsy ho resahana ny vola? Tsy maintsy resahana ny vola. Fa ny toe-tsainy raha vao manana toe-tsainy Jodasy ny olona, satria miraiki tamin'ny vola ny fony, de iny nitsipahany an' Jesosy Kristy, iny nandavany an' Jesosy, iny no anaovany tsinitsinona
reo apôstôly raiky amby folo miralahy tsy jesosy ihany nataony tsinitsininy fa hatramin'ny apôstôly zay niara-ninana ny manta sy ny masaka niara-nray fanasan'ny tompo niara-nanao délivrance azy navadany dolidoly noho ny resa-bola mivily ny olona rehefa tia vola loatra ary zany mahatonga ny baiboly miteny manao hoe fa ny fitiavam-bola ny fototro ny ratsy rehetra ny fitiavam-bola ny fototro ny ratsy rehetra tsy ny vola ny fototro ny ratsy rehetra ny vola teny ilaina fa ny fitiavana azy zany hoe io moa va teneniko foana hoe ny vola raha vao ampirinao anatin'ny fonao de lasa Andriamanitra io fa raha ataonao be dehibe io na any aposinao na be dehibe io atotolao amin'ny asan'Andriamanitra tsy mampaninona mihitsy io alao be dehibe any fa raha izy raha be apo zava-dozy izy zay nidikan'izay ka ny any Jodasy tena nataony be tao apolo izy zay na vo azy ary zay natonga azy ny vily tratra ny fanano fampivoliny io fa jereo raha nanaraka ny tantaran'ny Petera ianao nanday intelo Petera fa i Petera ny toy nanaradian'i Jesosy foana ary tsy niala teo amin'ny tompo mihitsy izy hatramin'ny fahafatesana ny antony nyrehatra tao anatin'ny loatra le fitiavana nyrehatra tao anatiny ary na le fandavana an' Jesosy aza mbola fitiavana an' Jesosy ihany le fandavana an' Jesosy fitiavany an' Jesosy satria niary ny aina izy hoe raha maty eto iza ny an'olo an'ity Jesosy ty zay ny fomba fijeriny zay de tsy nivily mihitsy i Petera hatramin'ny farany za mampirisika antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra mety tratra ny fitiavam-bola io ianao mety tsy mahazaka ny firesana n'io vola io ianao maratra ny fonao tsy zany mihitsy riavana tsy zany natao andavana an'Andriamanitra tsy zany natao andavana an'Andriamanitra raha miresaky tsika ny hafanampon'ny Petera toy izy ny hafanamponao misy amintsika tena mafana fo nandalo fanenjehany Petera nandalo ireo karazana esoeson'ny olona reo apôstôly reo fa Jesosy tena nampianatra manao hoe sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'Andriamanitra sambatra ianao raha misy mpanenjika sambatra ianao raha misy mpanenjika tsy misy mpanenjika izany ry havana tsy misy olona enjehana zany ry havana ka any aoriana fa ny mpanenjika izy toujours afara ozy lay voambolana nalaza tato ato ny mpanenjika de toujours afara zany hoe reo manenjika de aty aoriana fa ny olona enjehana tsy maintsy eo aloha ary ny olona anankiray rehefa misy manenjika de zao zavatra mahavariana tokoa ndray mandeha de nijery an'ireny fifaninanana maneran-tany misy an'le mpiazakazaka malaza atao hoe Usain Bolt de ny tena fombiazan'io rangahy io eo aloha zany le hoe matanjaka izy tena matanjaka izy de eo ihany koa ny fanomanana ny entraînement maro isan-karazany fa ny mahatonga azy tena mandrombaka ny amboara foana de misy mpiara-miazakazaka vaovao matanjaka be foana misy Amerikana misy Jamaika misy Keniana misy an'ireo le malaza Etiopiana zany koa malaza zany de rehefa misy an'ireny le mahery be ohatrany mahery be reny de reny vao maika manositra azy andeha mafy reny zany mieritreritra hoe andrombaka ny amboara fa tsy amelany mihitsy fa tsy maintsy izy mitonga aloha satria izy efa zatra ady izy hoe ny olona manenjika ho fara ary ny enjehana eo aloha de analony foana miazakazaka mafy mba ho enjehana engane ianao zay enjehana am'izao fotoana zao tsy ho tratran'ireo mpanenjika ireo fa vao maika hiazakazaka mafy ianao ary raha mbola misy azy mbola misy mercenaire hafa ndray azy am'izao fotoana zao anampy an'ireo mpanenjika ireo de tsy mampaninona fa hery anankiray manosika anao andeha mafy be reo ny kristianina ny mpanompon'Andriamanitra tsy afaka miazakazaka mafy zany raha vao tsy misy mpanenjika izy ao ny sasany moa rehefa enjehana de varina mitomany varina mitanondrika fa izao ve ny anjarako zao za rery ve ny atao an'izao ny an'ny olona tsy fantany fanena azy no antaniny manao hoe za rery ve ny manjo an'izao fa lazako amintsika Andriamanitra ry havana de mahalala ny mahasoa atsika meza fa ho tahin'ny tompo ianao anambonanao ny Andriamanitra ary ninona idonana inona hiatsa aza mivily lalana am'izao tontolo zao fa ho avy Jesosy ho avy ny tompo ary ny olona ho ampakariny zany de ny olona araka ny teniko tany am-piandohana hoe zay maritra hatramin'ny farany novonjena maritra ianao mifijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra maritra ianao mivavaka maritra amin'ny fankatoavana maritra ianao amin'ny fijoroanao tamin'ny fahamasinana ninona zavatra esoeson'ny olona na fanenjehana ataon'ny olona io ianao fa tafatoetra somatsara ihany ary mbola fantatra foana amin'ny mahampanompon'Andriamanitra anao
ny tompony hitantsika tompoko a mahireza daholy a hivavakantsika raha eo misaotranao a amin'ny anaran' jesosy a ny nahafahana nanambaran'izany teny foy zany a nentina ny fampahery tamin'reto olona ireto a andriamanitra ao mangataka aminao avy ireny zao mitady hivilivily mitady anao ny fanao n'izao tontolo zao avy ireny zay rehetrarehetra mitady any kefa mitratra ny tsy fahatsiarovatena tsony amin'izao fotoana zao avy ireny andriamanitra hanompo anao ndray hiverina amin'ny hafanampo vaovao ndray ireny raha lasiana bavina ireny misaotra tompo amin'ny anaran'i jesosy amen inary tompoko a dia misaotra indrindra ny amin'ny fanarahanao ny fandarana teto a ho tahiny tompo manokana ihany koa ny namana teknisianina zay nampitany feo a na teto amin'ny fahita lavitra ianao nanaraka nyity fandaran'ity a na tato amin'ny radio a indrindra ihany koa moa zany tato anatin'ity Facebook ity a de nanarahanao an'izany fandarana zany a ho tahin'andriamanitra indrindra tahiny tompotompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra